Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan Mpiara mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Dia faly miarabanao rehetra ry havana izay manaraka izao fandarana izao. Ampitombona ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Hivavaka isika. Misaotra anao izay ray eo noho ny famindramponao sy ny fitiavanao izay asehonao isan'andro aminay. Amin'ny alalan'izao onjam-peo izao ampitanao ny afatry ny filazantsara. Misaotra anao izay satria amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao dia afaka manatona malalaka anao zahay. Ankehitriny raha andre ny teninao dia mangataka indrindra ny fitarianao fanahy masina mba hanazava ny fo, ny saina, ny fanahinay. Ka dia taio Tompo ny fianarana ny teninao mba hatonga anay tena iraiki-pity aminao ary tombo amin'ny fahalalananao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Dia ho anao Andriamanitra ray, zanaka fanahy masina irery ihany ny voninahitra. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho vakiana sy hodiny antsika ry havana amin'ity anio ity dia arak'izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apostoly. Asan'ny Apostoly toko 10, andininy 320b ka hatramin'ny andininy 770. Asan'ny Apostoly toko 10, ny andininy 320b ka hatramin'ny andininy 770. Andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany teny izany dia sady mihaino tsara isika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny ampitso dia niainga Petera ary ny rahalahy sasany avy tany Jopa niaraka taminy koa. Ary noho ny ampitso indray dia tonga tany Kaisaria izy, ary Kornelio niandry azy sady efa nampiangona ny havany sy ny tena sakaizany. Ary raha vao niditra Petera dia nitsena azy Kornelio ka niankohoka teo amin'ny tongony sady nitsaoka azy. Fa Petera nampitsangana azy ka nanao hoe, mitsangana fa izaho dia olona ihany. Ary noho nyresaka taminy izy dia niditra tao an-trano ka nahita ny olona maro tafangona tao. Dia hoy izy taminy, ianareo mahalala fa fady amin'ny jiosy ny anandrara na iantrano amin'ny olona hafa firenena. Nefa izaho efa nampahafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio. Ary amin'izany dia tsy nandatsy ankaty aho raha nampanalaina koa manontany aho, ahoana moa no nampanalanareo aho? Dia ho Kornelio, lokandro afako maly mandra-pahatoy izao ny andro, raha nivavaka teto an-tranoko aho mandritry ny ora 7, dia indro nisy lehilahy niakanjo mamirapiratra nitsangana teto anatrehako. Ka nanao hoe, ry Kornelio, efa re ny fivavaka ao, ary efa tsarovana eo anatrehan'Andriamanitra ny fiantranao. Koa manira ankany Jopa, ka ampanalao Simona izay atao hoe koa Petera. Mitoetra ao an-tranon'ny Simona mpandokoditra eo amoron-dranomasina izy. Koa
niaraka tamin'izay dia naniraka tany aminao aho, ary nanao soa ianao no avy. Koa ankehitriny izay rehetra dia efa eto anatrehan'Andriamanitra iaino izay rehetra nandidin'ny Tompo anao. Ary Petera nilobava ka nanao hoe, hitako marina tokoa izao fa tsy mizahatavan'olona Andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Ianareo mahalala ny teny izay nampitondrainy ho an'ny zanak'Israely, mitory teny soa, milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izy no tompon'izao rehetra izao. Dia ilay teny natomboka hatrany Galilia ka notoriana tany Jodia rehetra teo aorianany batisa izay notoriany Jaona. Dia niamy Jesosy avy any Nazareta, izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azon'ny herin'ny devoly, satria Andriamanitra nomba azy. Ary izahay no vavolombelon'ny zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny tanin'ny Jiosy sy Jerosalema. Izy dia novonony naantony teo amin'ny hazo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo ka nasehony marimarina, tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona izay notendren'Andriamanitra raha teo, dia taminay izay niara-ny hinana sy nisotro taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary izy nandidy anay hitory amin'ny olona ka hanambara fa izy no voatendrin'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Izy no ambarany mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no azahoany izay rehetra mino azy famelan-keloka. Raha mbola nilaza ny teny izany Petera, dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandreny teny ny fanahy masina. Ary talanjona nino isan'ny voafora izay niaraka tamin'ny Petera, satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Fanandre azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalazan'Andriamanitra izy. Dia namaly Petera ka nanao hoe, moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana batisa ireo, izay efa nandray ny fanahy masina tahaka antsika koa, dia nasainy natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy, ary nangatahany mba hitoetra ao aminy andro vitsivitsy izy. Ray masono, manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Ipanazava miandrandrana zahay, azaela fatongava tao minifanahina, mba ho fantatray mazava zay lazay ny teninao, areheto lalangava ao ambony afona. Ry havana, ny fanontaniana mipetraka ny amin'izao teny izay diniantsika izao dia ny hoe, inona ny fahamarinana ambaran'ny teny izay novakiana? Inona ny fahamarinana ambaran'ny teny izay novakitsika teo? Misy fahamarinana anankitelo izay hosintomitsika amin'ny alalan'izao teny izay novakitsika teo izao. Fahamarinana voalohany dia ity: tsy misy fifandraisana amin'Andriamanitra azo antenaina mihitsy raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary rehefa mamaky isika
eto amin'ny andininy fa 1:30 sy ny 2:30 dia ahoana moa ny voasoratra eo? Ry Kornelio efa reny fivavaka ao, efa tsarovana eo anatrehan'Andriamanitra ny fiantranao, koa many raha ankanjopa ka ampanalao Simona zay atao hoe koa Petera, mitoetra ao an-tranon'ny Simona mpandokoditra eo amoron-dranomasina izy. Ry havana, i Kornelio de voalaza fa lehilahy anankiray zay miaramila ary kapitaine. Eo amin'ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa no ahitantsika momba ny Kornelio. Izy io de voalaza fa mpivavaka tsara, natahotra an'Andriamanitra izy mba amin'ny ankonana rehetra, ary nanao fiantrana be tamin'ny olona, de nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. Zany ny fiainan'ny Kornelio niaraka tamin'ireo ankonany tao an-tokantranony. Ny zavatra anankiray anefa dia naninona moa Kornelio no nasaina nampaka ny Simona Petera ho eo aminy? Zany manko no hitantsika eto. Satria na de nivavaka tamin'Andriamanitra aza Kornelio, na de voalaza raha hoe natahotra an'Andriamanitra izy, ary nanao fifanompoam-pivavahana mandrakariva izy mba amin'ny ankonany, de izao tena mbola tsy nanana fifandraisana tamin'Andriamanitra izy. Satria nahoana? Mbola tsy nahafantatra an' Jesosy Kristy. Mbola tsy mahafantatra an' Jesosy Kristy. Ary zay indrindra ry havana no antony nampanalana any Petera, lay mpitoro ny filazantsara an' Jesosy Kristy, apahafantatra ny Kornelio sy ireo namany rehetra, ireo fianakaviany, fa tsy ampy ny mivavaka. Marina fa tena nitady an'Andriamanitra Kornelio ry havana, ary voalaza fa matahotra an'Andriamanitra. Zany natonga azy tena hoe anao fiantrana be mandrakariva tamin'ny olona, na de miaramila aza ny tenany. De nivavaka zay ataony, tsy mbola tafaray amin'Andriamanitra izy na de nivavaka aza. Tsy mbola tafaray amin'Andriamanitra izy na de nanao asa soa isan-karazany aza. De hoy ny tompo hoe hitan'ny tompo ny fony, hitan'ny tompo ny etaetany, de nasain'Andriamanitra nampanalaina Simona Petera. Toerana lavitra misy an'i Simona Petera, fa tsy akaiky, satria fotoana maromaro vao tonga any amin'ny tranon'ny Simona Petera. Nampanalaina Simona Petera mba haninona? Apahafantatra any Kornelio sy ireo namany rehetra zay miara-mivavaka amin'ireo fa raha teo any an-danitra izy ireo, raha te hanana ny famonjen'Andriamanitra izy ireo, de mila mandray an' Jesosy Kristy. Ary rehefa mandinika isika eo amin'ny toko 1:10, andininy 13b ka hatramin'ny andininy 14, de manazava Kornelio ao amin'io teny io ny hoe nambarany taminay ny nahitan'ny anjely nitsangana tao an-tranony ka nanao hoe manyrao any Jopa ka ampanalao Simona zay atao hoe koa Petera. Inona no ataony Simona na i Petera? Izy ilaza teny aminao zay hamonjena anao sy ny ankonanao rehetra. Ny antony nampanalana ny Simona Petera ry havana, de hilaza teny zay tena hahatanteraka ny famonjena ho an'ny Kornelio sy ireo namany, satria na dia mivavaka izy ireo, mivavaka sy matahotra an'Andriamanitra, de mbola ivelan'ny famonjen'Andriamanitra izy ireo, fa tsy mbola olom-bovonjy akory. Ary zay ny antony zay nampanalana ny Simona Petera. I Simona Petera zay mpitory an' Jesosy Kristy. Rehefa nitory-teny ny Simona Petera, ho hitantsika ny tory-teny zay nataon'ny Simona Petera tamin'ny Kornelio sy ireo namany rehetrarehetra, eo amin'ny andininy 4:30 ka hatramin'ny andininy 7:40. Inona ny voalazan'ny Petera tamin'ny Kornelio sy ny ankonany? Eo amin'ny andininy 9:30. Jesosy zay tompony zao rehetra zao izy
ary amin'ny alalany no azahoana fiadanana. Ao amin'ny dikateny ombonana dia izao no lazany azy: Jesosy no tompon'ny olona rehetra sady fampihavanana, ary zany ny vaovao mahafaly. Eo amin'ny 7:30 sy ny 100 dia ho Petera: Jesosy Kristy ilay nohombona teo amin'ny hazo fijaliana kanefa natsangan'Andriamanitra tamin'ny andro fahatelo. Zava-dehibe zany fampahafantarana ny Korneliony amin'ny nanombonan' Jesosy teo ambony hazo fijaliana izany. Tsy matimaty foana teo manko Jesosy, fa hitondra ny fahotany zao tontolo zao. Koa na iza olona mpanota dia Jesosy Kristy no nitondra ny fahotan'ny mpanota. Ary noho izany dia zay ny mahazava-dehibe, ny tsy maintsy haneken'ny olona zay te ho any an-danitra, na zay te handray famonjena, na zay te hiavana amin'Andriamanitra, ny handraisana an Jesosy Kristy, ny fanekena ny asam-panavotana zay nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Izy no natsangan'Andriamanitra tamin'ny andro fahatelo. Eo amin'ny 2:40 dia hozy izy Petera: Jesosy Kristy ny voatendrin'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Zany hoe i Simona Petera dia nanambara mandrakarivany amin'ny Jesosy Kristy tamin'ny Kornelio lay mpivavaka, ary mila manaiky an Jesosy Kristy izy raha ohatra ka te hiala amin'izany fitsarana zay tsy maintsy hiatra amin'ny mpanota rehetra izany. Izy no Kristy voatendrin'Andriamanitra ho mpitsara ny velona, ary mpitsara ihany koa ireo maty. Eo amin'ny 7:70 dia ho Petera tamin'ny Kornelio: Jesosy Kristy ilay nambarany mpaminany rehetra, ary amin'ny anarany no azahoana famelan-keloka. Zany hoe io mpaminany rehetra zay napahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra dia manambara an Jesosy Kristy avokoa ireny mpaminany rehetrarehetra ireny, ary dia nambara mihitsy fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany no azahoana famelan-keloka. Reo zavatra rehetrarehetra reo iavana dia tsy maintsy nampahafantarina an Kornelio zay mpivavaka ary voalaza fanatahotra an'Andriamanitra. Sarobidy loatra no ahafantaran'izy ireo ny amin'izany hafatra avy any an-danitra izany. Tsy misy mihitsy manko fifandraisana amin'Andriamanitra azo antenaina raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa raha mivavaka ny olona, na inona ataon'ny olona, tsy azontsika atao ny mivavaka avy hatrany hoe Andriamanitra ô taio zahay, Andriamanitra ô mamelany elokay. Fa Andriamanitra dia efa nanome antsika ilay mpanalalana raha ifandray amin'Andriamanitra isika, ka ny fanekentsika izany mpanalalana zay atolotr'Andriamanitra izany no azahoantsika mifandray amin'Andriamanitra, mba hananantsika ny tena famonjena marina. Be tabe ireny olona mivavaka ary avany, fa ny fanontaniana mipetraka: tena tafaray amin'Andriamanitra ve? Satria tsy misy mihitsy fifandraisana amin'Andriamanitra azo antenaina na azo antoka raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zay ny fahamarinana voalohany. Ny fahamarinana faharoa raisitsika dia ity: eo amin'ny 4:30 sy ny 5:30. Tsy mizahatavan'olona Andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra an'Andriamanitra ka manao ny marina no ankasitrahany. Andriamanitra dia tsy mizahatavan'olona, ka na firenenaiza na firenenaiza, na oloniza na oloniza, ny olona matahotra an'Andriamanitra manao ny marina, izany no ankasitrahan'Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy ny fihetsiketsehanao ety ivelany ny zavatra lehibe amin'Andriamanitra, tsy ny zavatra asa sy ny sisa rehetrarehetra zay ataonao, fa izao inona marina moa ny tena ao anatin'ny fonao. Tena mangetaeta an'Andriamanitra iray amin'Andriamanitra ve ianao, hanana fifandraisana aminy, hiara-dalana aminy tokoa? Fa izao Andriamanitra io dia tsy mizahatavan'olona. Ary dia voalazany hoe
na dia hafa firenena aza Kornelio, jentilisa izany. Rehefa tena natahotra an'Andriamanitra Kornelio, nitady ny tavan'Andriamanitra, dia inona zavatra nitranga ry havana? Notarian'Andriamanitra izy ahafantatra ny lalam-pamonjena. Notarian'Andriamanitra izy ahafantatra ny lalam-pamonjena. Nisy vanim-potoana manko no eritreretina hoe ity famonjena ity dia ho an'ny jiosy ihany, fa tsy ho an'ny olona rehetrarehetra. Kanefa dia zao, i Kornelio na dia hafa firenena aza, dia zao, rehefa tena nangetaheta an'Andriamanitra, nitady ny tavan'Andriamanitra, dia Andriamanitra nanoro lalana azy, nitarika azy, ahafantatra izany lalam-pamonjena izany. Satria nahoana? Andriamanitra dia tsy mizaha tavan'olona ry havana, tsy mizaha volokoditra izy, tsy mizaha ny hoe manan-karena sy mahantra izy. Misy olona mieritreritra manao hoe rehefa mahantra dia adinon'Andriamanitra, ahilikiliky Andriamanitra. Tsy ry havana, tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra, fa rehefa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tena manao ny marina ary tena mitady ny tavany, zany ny zava-dehibe amin'Andriamanitra. Ary dia hitariany ireny olona ireny, ho tarian'Andriamanitra ahafantatra ny lalam-pamonjena ireny olona ireny. Ary manaraka izany, na dia noraran'ny fivavahana jiosy aza ny fifaneraserana amin'ny hafa firenena, na niditra ao an-tranon'izy ireny, dia nampahafantarin'Andriamanitra tamin'ny Petera izay mpitoro ny filazantsara fa tsy misy olona izay atao fady intsony ao amin'i Jesosy Kristy. Eo amin'ny 9:20. Ry havana, ny fombafomba mpivavahana dia mety mampizarazara ny olona, mety mampisarabazana, mety mahatonga ny olona hifankahala, fa i Jesosy Kristy kosa ry havana dia izao, mandinika ny fon'ny olona izay mitady an'Andriamanitra izy. Ary na iza olona manaiky ho ao amin'i Jesosy Kristy, dia tsy misy tsony hoe andevy sy tsy andevy, manan-karena sy mahantra, tsy misy tsony zany, jiosy sy jentilisa. Fa Andriamanitra dia tsy mizaha tavan'olona, ary tian'Andriamanitra ho vonjena avokoa ny olona rehetra. Tsy misy sitrak'Andriamanitra ho verina dia anankiray aza ny mpanota. Ary zany indrindra ry havana no nahatongavan'i Jesosy Kristy teto amin'ity zao tontolo zao ity. Inona moa no nahatonga ny efitra lamba tao amin'ny tempolo ho tritra, rehefa niantona teo ambony hazo fijaliana Jesosy ka maty, dia tritra ny efitra lamba, rava ny efitry ny fampisarahana. Ry havana, tsy mizaha tavan'olona manko Andriamanitra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ry havana, dia afaka mifandray amin'Andriamanitra avokoa ny olona rehetra, afaka ho tonga zanak'Andriamanitra ny olona izay tonga ao amin'i Jesosy Kristy, dia mpirahalahy, mpirahavavy, mpianadahy, na iza tonga ao amin'i Jesosy, tsy misy intsony, volokoditra, samy hafa, fa izao iray ihany ny olona ao amin'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ny fonao ny diniany. Olona mangetaheta ny famonjeny ve ianao? Olona vonina hifandray aminy ve ianao? Ary zany ny zava-dehibe amin'Andriamanitra. Ny fahamarinana fahatelo farany ry havana dia izao: ny fanahy masina dia fanomezan'Andriamanitra ho an'izay manaiky handray ny asa-panavotana nataon'i Jesosy. Eo amin'ny 4:20 ka hatramin'ny 5:20. Ny fanahy masina dia fanomezan'Andriamanitra ho an'izay manaiky handray ny asa-panavotana nataon'i Jesosy. Kornelio ry havana dia tadidio, fa na dia jentilisa aza Kornelio, na dia ambara aza Kornelio ny hoe tena hafa mihitsy zany hoe jentilisa, tsy misy idiran'izany mihitsy ao anatin'ny famonjena raha ohatra ka teo amin'ny jiosy nodiniana, fa noheverina hoe voatokana ho an'ny jiosy ihany zany famonjena izany. Indrindra moa fa ny fanahy masina. Ary zany no tsaroany reto mpianatra Jesosy Kristy rehefa tamin'ny andro Pentekosta,
nilatsaka ny fanahy masina dia nilatsaka tamin'ireo mpianatry ny tompo dia tamin'ireo jiosy rehetrarehetra ireo. Fa tamin'ity fotoana ity kosa ry havana, inona ny zavatra nitranga? Kornelio na dia jentilisa aza dia rehefa niaino an'i Simona Petera nitory ny tenin'Andriamanitra, napahafantatra andry zareo ny amin'ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy, dia tena nisokatra ny fony izy ireo handray an'i Jesosy, handray ny hafatra izay nambaran'i Simona Petera. Ary vokatra izany ry havana dia nandray ny fanomezan'Andriamanitra dia ny fanahy masina i Kornelio mba amin'ny ankonany sy ireo sakaizany. Ary izany no anambarantsika ry havana fa ny fanahy masina dia fanomezan'Andriamanitra ho an'izay manaiky handray ny asa-panavotana nataon'i Jesosy Kristy tompo. Teto dia hitantsika fa Kornelio sy ireo olona rehetra izay niaraka tamin'ny nandray an'i Jesosy dia nandray ny fanahy masina ary dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra, tahaka an'izay noraisin'ny mpianatra tamin'ny andro Pentekosta. Indraindray misy fampianarana mety ho tonga manao hoe milaza fa ny olona nandray ny fanahy masina rehetra dia tsy maintsy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Ny zavatra anankiray hitantsika eto anefa, naninona moa Kornelio no niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra rehefa nandray ny fanomezana ny fanahy masina? Satria ry havana, tsotra ny valiny. Kornelio no jentilisa voalohany izay nandray ny fanahy masina, ary dia teo nahagaga ny Petera sy ireo jiosy namany, satria tahaka izay zavatra nitranga tao Jerosalema fahizay tamin'ny andro Pentekosta, izany koa ny zavatra hitan'izy ireo tamin'ireto olona jentilisa izay tsy voafora. Dia Kornelio mba amin'ny namany rehetra no resen'Andriamanitra lahatra Petera sy ny namany fa io fanahy masina io dia homen'Andriamanitra ho an'izay manaiky an' Jesosy Kristy, ho an'izay rehetra mandray ny asa-panavotana nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Ry havana, tsy ho tamtara ka ho tsarovana fotsiny ene ny andro Pentekosta, fa mba ho vanim-potoana anankiray mihitsy izay andraisantsika mpivavaka rehetra fanapahan-kevitra no hoe hibebaka ary hanolo tena ho an'i Jesosy Kristy mba handraisantsika izany fanahy masina izany. Fa izay rehetra tsy manana ny fanahin'i Kristy ho ny voasoratra dia tsy azy izy. Ary raha misy olona tsy manaiky ho tarihan'izany fanahin'Andriamanitra izany dia hivela ny fanjakan'Andriamanitra izy, satria izay tarihiny fanahin'Andriamanitra ihany no voalaza fa zanak'Andriamanitra. Ry hava malala, mangeta eto izany fanomezana tolotr'Andriamanitra izany ve ianao? Maniry hanana izany fanahy masina izany honina ao anatinao ve ianao? Amin'ity andro anio ity ary ekeo ny fanavotana izay nataon'i Jesosy ho anao teo ambony hazo fijaliana. Mety izy ianao hiaiky ny fahotanao ary anaiky ianao fa Jesosy no nitondra ny fahotanao rehetra tamin'ny jaliany teo ambony hazo fijaliana. Ary dia mety izy ianao hampandroso an'i Jesosy Kristy ho tompo ny fiainanao, hampandroso eo am-ponao izy. Mety izy ianao anaiky azy ho tompo ny fiainanao, ary dia mety izy hiara-dalana amin'i Jesosy manomboka androany. Tsy ho vahiny ao anatinao Jesosy, fa tena honina mandrakizay ao anatinao. Zany ny faniriny. Raha manaiky izany ianao dia ho hitanao ny asan'ny fanahy masina izay hampianatra anao hitari-dalana anao. Reo aza ny fahamarinana anankitelo ry havana. Averiko ny voalohany, tsy misy fifandraisana amin'Andriamanitra azo antenaina mihitsy raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary ny faharoa, tsy mizahatavan'olon'Andriamanitra fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra an'Andriamanitra ka manao ny marina no ankasitrahany. Ary fahamarinana fahatelo farany, ny fanahy masina dia fanomezan'Andriamanitra ho an'izay manaiky handray ny asa-panavotana nataon'i Jesosy. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra ray eo, raha mbola nampahafantarinao ny amin'izany vaovao mahafaly izany. Misaotra Tompo fa nasehonao taminay fa tsy ampy ny miantso anao Andriamanitra fotsiny, mivavaka aminao, kanefa tsy misy Jesosy
fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay fanomezana natolotrao no azahoanay mifandray aminao Andriamanitra. Misaotra anao zay no izany famonjena natolotrao izany. Misaotra anao ny amin'ny fanavotana izay nataon'i Jesosy ho an'ny mpanota rehetra teo ambony hazo fijaliana. Ary ankehitriny koa zahay dia manokatra ny fonay mba tena handray anao Jesosy ho tompo, ho mpamonjy ho amin'ny fiainanay manontolo. Tompo, aoka ianao fanahy masina ary ameno anay hanapaka ty anatinay ary hitary-dalana anay mba hitombonay amin'ny fitiavana an' Jesosy ary hitombonay amin'ny fahalalana tsara anao Andriamanitra. De raiso izay rehetra olona mangetaheta zany famonjenao zany amin'ity anio ity ry Tompo, mba tena ho tarihiny fanahinao masina ny izahay manomboka androany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Tompo nanaovanay izany vavaka izany, voninahitra ho anao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Amen. Mana isan'andro fandiniana sy fandalinana ny soratra masina atolotry ny fikambana Mpiara mamaky ny Baiboly. Raha nahalinanao zany, azo atao ny mividy CD izay afarana amin'ny fikambana Mpiara mamaky ny Baiboly Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana tarby 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, ny fandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.